Miarabatsika rehetra mety efa fatapatareo moa zany ny vaovao fa tsara ihany mba mifampizara ny vaovao tena marina. Hitatsika moa zany ny zava-misy angamba tsy verenana tsony ny tantara fa taorinan'ny fanairana zany. Ny tompony raikitra tena ny antemirandolona amin'ny asa mampanolotsiana ny tanànanay moa zany de nisy ny fanairana natao iny lay antarika n'lay bidon jaune zany sy ny mitondra lay jirona koa ho fanairana zany hoe misy loza miatra ho an'ny mponina Antananarivo dia nanaitra moa zany ny rantsana eo ambony fondrom-bahoaka paritra Itsinjaram-pahefana na ny collectivité territoriale décentralisée zany amin'ny mampanolotsiana ny tanàna olom-boafidy tao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. De ny zava-misy moa zany rehefa nanao an'izay etsika fanairan'izay zany izahay de fantatrareo ny tantara fa mety tsy de nahafaly loatra ny sasany le izy kanefa tafiditra ao anatin'ny animation de la vie politique ary ihany koa moa zany asa fiarovana ny tombotsoan'ny mponina Antananarivo eo amin'ny lafiny olan'ny jiro sy rano. Amin'ny lafiny lalàna zany de nanara-dalàna izahay satria voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ao amin'ny 9/20 de ny hoe ny antemerandolona no miay ny CTT. Teo ihany koa moa zany ny karazana andinin-dalàna maro voafaritra ohatra tena fantatra moa zany de ny loi organique 2014/020 zay mifehy anay mpanolotsiana ny tanàna. Everinay fa nanara-dalàna zany ny fietsika zay nataonay. Eo amin'ny lafiny aradrariny indray dia nitondranay pirofo teny amin'ny antemerandolona ny pirofo mivaingana sita moa zany de ny bidon jaune sy ny jirona koa. Fa teo ihany koa lay gazety La Vérité tamin'ny 15 septembre 2025 hitatsika tao anatin'izay milaza mazava mihitsy ny amin'ny hoe misy olana araka ny famatsiana rano Antananarivo renivohitra. Ny pirofo fahatelo nentinay ihany koa dia ny famoahana publication officielle zany tao amin'ny pejy Jirama officialy tamin'ny daty nio fa 7 volana septembre 2024 io. Hitatsika tao anatin'izay fa 14 pejy zay misy angamba farafakely ny anao any amin'ny tanàna 50 na 80 isaky ny page tao anatin'izay. Ary ny pirofo fa efatra farany nentinay teny amin'ny antemirandolona de ilay bande sonore ilay inona re zany karazana filazana fanambarana ny feoan'ilay mpanao gazety izy tamin'izany fotoana zany avy eo lasa minisitra de avy eo lasa loolona taty aorina de ny feoan'io Ramatoa zany no nentinay teny amin'ny antemirandolona nilazana hoe etsika fanairana amin'ny maha-olom-pirenena fa indrindraindrindra amin'ny maha-olom-boafidy nahatongavanay teny. Ny rahantsika nahita moa zava-misy rehefa tonga teny zay dia nitalehan'ny fiarovana ny antemirandolona zany no nanakana ny amin'ny hoe tsy ao io Ramatoa tadiavinareo io fa mangalainareo audience de nisy somary fifampiresana moa teo hoe ny bidon jaune sy ny jirona koa tompoka tsy maka audience satria ianareo rehefa napaka jiro rehefa napaka rano tsy maka audience mponina Antananarivo sy mponina manerana Madagasikara. Rehefa vita zay de niteny ndray le manangataka zany tamin'ilay directeur na sécurité hoe mba atsony amin'ny telefona lay Ramatoa olona zany mba tadiavinay ny fangatanay de nitsotra hoe lay Ramatoa mba hiaraka aminay hitaky ny zo fototra ny jiro sy rano araka ny teniny hoe ny Ambojatovo. De ny valo moa de tsy afaka miantso izy de nangatako hoe mba omeo anay ny numéro any ary de zahay no iantso azy tsy nomena. Mbola naranay ihany zany lalàna hoe aleo ary zahay metraka fangatahana taratasy nasainy zay nanao fangatahana taratasy vita teo izy nanao siny zahay telo mianada tsy maheky lembenana de etsy amin'ny réception no apetraka lay taratasy. Rehefa niditra tao ny tenako
hametraka an'ilay taratasy dia tsy afaka andray zahay hoy ny teo amin'ny réception fa ndany ianao miakatra any ambony. Teo no hitako hoe ny zavatra somary hafahafa de mivoaka tao ny tena koa satria somary hafahafa le izy de nanao fanambaranao ampanao gazety ampilamina na lamina tsara dia lasa zay nandeha rehefa aveo ngamba teo eo amin'ny 30 minitra teo zany zay no somary niodikodina teo akory nefa ny agagana fa tsy maintsy nametraka moa zany zay hoe mba manome herinandro ho azy satria izy no laza fa raha misy mba mitaky zo fototra amin'ny olana jiro sy rano de izy ihany koa de mba hiara-dalana amitsika izay igrevy moa zany raha tonga de tsorona le resaka iny Ambojatovo de teo ny nanapahanay telo mianadahy moa zany hoe andao atao mena herinandro izy de 18 septembre io daty io de le herinandro zany 25 septembre zay no natonga le daty ny 15 volana septembre andro alakamisy izy io mipetraka zany zay daty zay. Zay zavatra zay nefa dia efa fantatra moa ny eto amin'ny tany sy ny firenena fa mangataka lalana ianao tsy omena, tsy mangataka lalana ianao gadraina. De za moa zany de tena tsoroko fa za moa de tafateny tamin'io fotoana io hoe raha mahazo lalana antsika de ho tonga ny Ambojatovo, fa raha tsy mahazo lalana antsika de ho tonga ny Ambojatovo. Fanambarana fotsiny zany tsisy hoe hoeny na tsy hoeny, tsisy hoe raikitra sa tsy raikitra fa de natao le fanambarana. Rehefa vita nefa zay de akory ny agagana ny apitsoniny rehefa nanara-dalàna izahay nametraka fampahafantarana atao amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa Iary Lalamanantsoa nangataka lalana ary nampafantatra teny amin'ny préfet Antananarivo taorian'ny commune kanefa voavoaka varavaran'ny commune de nisy an'ireny fisamborana eny rahantsika nahita ireny. So de lava be le vidéo so de leo be nareo fa leo faraparanako le izy voasambotra gazana ny telefônina ko anankitelo avy hatrany de tany brigade criminelle lamma be no tao tsy nisy hoe traitement hoe ratsy aloha fa tena isorana ry zareo ao fa za aloha tao de niteny za tsy amaly ny fanontanianareo tao na de raha isanatria akory napetrako tamin'ny zareo tsara tsy miavonavona sanatria tsy maniratsira fanaovana ny famitorana fa tena hoe natsapa zany hoe sady tsy aradrariny no tsy ara-dalàna lay olom-bofidy manao ny asany amin'ny mampanolo-tsaina azy kanefa de atao ka noho izany dia nataonay nataoko voasambotra ny tena koa voasambotra koa Clémence dia niteneniko moa zany de hoe tsy amaly ny fanontanianareo ary ihany koa misy resaka maromaro tao fanonony secret amin'ny resaka raha-raha-pitsarana moa de aleoko tsy teneniko eto le izy fa ianareo mba mikarokaroka kely fa raha fitiniko zany le izy zao hoe tsy raikitra le fitsarana anay sy Clémence androany sous contrôle judiciaire izay tao anatin'ny raika zay sous contrôle judiciaire ka dia tsy afaka nyteny tsy afaka miseho satria raha vao miteny zahay na miseho avy hatrany de ary araky le hitanareo ka noho izany de zao natao androany le fitsarana akory ny agagana rehefa tonga tao amin'ny tribonaly de hoe noho ny antony arahantsika mahalala dia miemotra amin'ny 1 volana novambra ny fitsarana anareo zahay tsisy telefônina nizoanay maha olo-pirenena ny kontakta rehetra any fiainana rehetra any ny fichier rehetrarehetra any ny serasera rehetra any na WhatsApp na Messenger na ny Facebook na ny TikTok na ny Instagram na ninninina